mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba antsika ry havako tratra ity zoma fa 14 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko voalohany 1:4 ka hatramin'ny 1:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe atry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa nao masiniko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra nididiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao, Jehovah. Dia naninjitra ny tanany Jehovah ka nanindry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manindry anao zao andro anio zao anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana nongotra sy anjera sy andrava sy androtana ary anorina sy amboly. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe amintsika kristianina ny atao hoe fahefany ny tenin'Andriamanitra. Ity bokin'ny Jeremia mpaminany toko voalohany ity dia manao teny fampidirana amin'ny andininy faha-4 ny tonga tamiko ny tenin'i Jehovah. Ny hoe zava-dehibe mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Manao teny fampidirana zany Jeremia ito, manao hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Io fahefan'ny tenin'Andriamanitra io zay amin'ny andininy 10 dia ny tenin'Andriamanitra dia manongotra, manjera, mandrava, mandrodana, manorina sy mamboly. Io tenin'Andriamanitra io. Efa ela no vozana tao anatin'ny fiangonana antsoina hoe sola scriptura. Mandrakariva no protestanta no miresaka ny antsoina hoe sola scriptura, fa efa 500 taona laza zany. Fa ankehitriny dia ny 320 dia sola scriptura tsy an'ny protestanta ihany akory, fa an'ny fiangonana kristianina rehetra mihitsy azo lazainao zany. Ny marina fa Martin Luther no nivohy sola scriptura ny amin'ny 320, fa aty amin'ny Vaticanina faharoa eo amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika romanina dia nivohiko ny sola scriptura izy. Zany hoe na ny toerana mihitsy koa ny sola scriptura ny fiangonana katolika romana. Marina fa manana antsony hoe scriptura zany ao koa ny soratra hafa toy ny tradition. Fa zava-dehibe tamin'ny fiangonana katolika romanina mandraka ankehitriny ny sola scriptura, ary Vaticanina faharoa moa dia nivohy an'ilay hoe Dei Verbum, zany hoe ny tenin'Andriamanitra, ary ao anatin'izay antota-kevitra na fotom-ponoana lehibe momba ny Dei Verbum zay no nanomezan'ny katolika romanina anjara toerana lehibe ny sola scriptura. Ary ankehitriny raha moa dia ny fiangonana kristianina dia mivohy ny ataontsika hoe sola scriptura versus sola verbum Dei, zany hoe ny soratra masina irery ihany fanampiana, ny soratra masina irery ihany, ary ny soratra masina irery ihany natao hoe tenin'Andriamanitra. Manamafy kokoa zany hoe ny antsoina hoe tenin'Andriamanitra dia zao tena miainga avy amin'ny soratra masina io. Ary dia manatsidika izany raha teo ity faminaniny Jeremia mpaminany ity ry havako. Raha ohatra rehefa ka mijery ny atsipirian'ny finoana antsika dia le izy manao hoe mivavahana kristianina dia manao hoe tenin'Andriamanitra ny resahana eto. Indraindray mety mitranga dia zao mifangaro ihany ny ataontsika hoe baiboly sy tenin'Andriamanitra. Tsy dia mitovy akory izy ireo, tsy tokony adinono zany fa tsy mitovy akory izy ireo. Ny hoe tenin'Andriamanitra na hoe soratra masina sy tenin'Andriamanitra, na baiboly sy tenin'Andriamanitra, tsy tena mitovy akory izy ireo. Satria ny fivavahana kristianina dia fivavahan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy fivavahan'ny soratra akory. Tokony hazava tsara fa samy hafa ireo fomba fijery ireo araka ny voalazantsika teo. Tsy hoe samy hafa ny hoe religion
du livre sy ny hoe religion de la parole, ny hoe ndray a de fivavahan'ny soratra, misy fivavahana zay miankina be amin'ny soratra. Fivavahana kristiana de fivavahana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no mahatokany hoe raha fivavahana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika de tsy miivo amin'ny soratra akory ny fivavahana kristiana. Ilaitsika ny soratra sola scriptura isika, fa ny soratra de mijanona ho soratra raha tsy eo ny fitarihin'ny fanamasina. Mijanona ho soratra ny baiboly raha ohatra ka tsy eo ny fitarihin'ny fanamasina, tsy eo ilay olona ampiteneniny fanamasina, tsy eo lay olona hitenena n'lay fanamasina. Ary izay a no amafisin'lay ireo teolojianina roa lehibe na telo lehibe a nametitra any azy aty amin'ny taonjato faharoapolo, teoria rady lehibe faharoa tahaka an'ry Galbart, ry Bultmann, ry Zumstein sy ny hafa, Pierre Giselle sy ny sisa rehetra, izay samy nivoy a ny ataontsika hoe la antsoina hoe théologie dialectique, nanome toerana mihitsy a mahazava-dehibe ny hoe ny baiboly de tenin'Andriamanitra. Fa izao zava-dehibe koa ny fiangonana, zava-dehibe koa hoe ao anatin'io baiboly io koa nefany no ahitana koa ny maha-olombelona ny olombelona. Mifamatotra lay hoe tenin'Andriamanitra sy le soratra masina. Tsy afaka misarako ireo. Ndray mantsy rehefa voatsindry loatra le soratra masina dia manjary lasa toy ny fivavahan'ny manam-pahaizana ihany fivavahana kristiana. Rehefa ataontsika hoe religion du livre izy dia manjary fivavahana manompo ny soratra fotsiny ihany, ary de manjary toy ny tsy manana fahafahana miditra ao anatin'izany fahalalana zany a ny mpino sasany, satria ny soratra ny tena izy, tsy editsika hevitra fa zava-dehibe ny soratra, mirakitra lay tenin'Andriamanitra. Fa izao tsisy heviny ny baiboly raha tsy eo ny fitarihin'ny fanamasina, ary raha tsy eo ny fiangonana izay mitory ny tenin'Andriamanitra miainga va ao anatin'io soratra io. Mazava ho azy zany fa ao anatin'lay baiboly na ao anatin'lay soratra masina no iraiketan'lay tenin'Andriamanitra zay toriana. Ny tenin'Andriamanitra toriana no mame aina sy mahavelona ny fiangonana. Vakina ny baiboly, ary izay vakina izay dia fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Tsy afa misaraka mihitsy ireo. Mazava ny tenin'ny Jaona nge ao amin'ny Jaona voalohany, teny fampidingana ataon'ny firazantsaraka ny Jaona manao tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny de Andriamanitra. Izy tsy ny teny hoe tamin'ny voalohany ny soratra, ary ny soratra de Andriamanitra, fa ny teny izy tamin'ny voalohany ny teny, zay parole azy na teneniny amin'ny teny tsotra hoe verbe, nazahoana ny avin'ny teny hoe teny ihany moa. No zany dia tsy tokony ho adoroana mihitsy ny mahazava-dehibe ny hoe soratra, saingy soratra mifamatotra amin'ny toriteny, mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahazava-dehibe ny toriteny, satria ny toriteny dia fanazavana lay soratra masina. Ny toriteny de miainga avy amin'lay soratra masina, ary ny toriteny de atao hoe tenin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko 10. Rehefa azo saratsaina zay ataontsika hoe fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay, lay tenin'Andriamanitra zany de lay teny velona izay refesina na miainga amin'ny soratra masina. Io moa ao anatin'ny fanazavana zay ny iraisan'ny fiangonana miombona anatin'ny antsoina hoe ecumenika, ny antsoina hoe ecumenisme, dia manazava manao hoe ny tenin'Andriamanitra toriana dia tokony mifanaraka amin'ny soratra masina manontolo. Fitsipika fomba fiasa voalohany indrindra zay, hoe tsy hoe rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ianao a dia miainga amina andiny anankiray, fa mitory ny tenin'Andriamanitra ary marina amin'ilay soratra masina manontolo. Tsy hoe sola scriptura ihany hoe soratra masina ihany, fa ny soratra masina manontolo mihitsy no hanazavana no hanazavana na iaingana amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra na ny toriteny. Mazava tsara izay foto-kevin-dehibe zay amin'ny lafin'ny teolojia ny soratra masina moa zany. Fa izay entina mampahainao ary amin'ny tenin'ny Jeremia mpaminana ty manao hoe inona moa ary ny fahefana io tenin'Andriamanitra io, inona ny fahefana le tenin'Andriamanitra.
Andriamanitra rehefa miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina, miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fanazavana ny soratra masina, dia ny voalohany indrindra de zao: Andriamanitra rehefa miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina, fahefan'ny tenin'Andriamanitra de mampahazo antoka ny fifidianana atsika. Ny tenin'Andriamanitra tsy teny mahamaika an'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga atsika afaka mifanatrika amin'ny maha isika atsika sy Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany de zao: rehefa torino io tenin'Andriamanitra io dia afaka mifanatrika am'lay maha isika isika ary mifanatrika amin'Andriamanitra. Tonga fantatritsika zany hoe iza isika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy tonga fantatritsika ihany Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fa tonga fantatritsika koa hoe iza isika eo anoloanan'ny tenin'Andriamanitra. Ary io no ataontsika hoe mampamarina na manamafy ny ataontsika hoe ny teolojia ankehitriny. Ny teolojia ankehitriny any de miopana bebe koa amin'ny antsoina hoe théo anthropocosmo centrique, zany hoe ny tenin'Andriamanitra ankehitriny na ny fampianarana ankehitriny de zao: miivo amin'Andriamanitra, miivo amin'ny olombelona, sy miivo amin'ny cosmos, miivo amin'ny asan'Andriamanitra sy zay rehetra eto amin'izao tontolo zao. Tsy hoe ny tenin'Andriamanitra rehefa torina de miresaka an'Andriamanitra ihany izy, na hoe rehefa ny tenin'Andriamanitra rehefa torina de miresaka ny olombelona ihany izy, na ny tenin'Andriamanitra rehefa torina dia miresaka ny tany zay rehetra eo aminy ihany izy, fa ny tenin'Andriamanitra rehefa torina de mampifanatrika atsika amin'ny tenatsika, mahatonga atsika mibanjina an'Andriamanitra, mahatonga atsika mibanjina koa ny tany zay rehetra eo aminy. Noho zany dia eto any de Andriamanitra ny teny tamin'ny Jeremia manao hoe: fantatro nge ianao hoe atry ny fony ianao mbola tsy teraka, atry ny fony ianao mbola tsy mbola teraka de efa noamasiniko so ny tendreko mpaminany. Io ndray le ririn-tsaotra masina zay mahatonga atsika manompo maso kely, manompo maso kely, miato kely mijery ny fampianaran'ny Calvin momba ny antsoina hoe prédestination, hoe ahoana moa zany mbola tsy teraka akory ary Jeremia mpaminany. De io nitompo taminy: mbola tsy teraka ianao de efa fantatra, mbola tany am-boka azy ianao de efa fantatra, ary mbola tsy teraka ianao de efa noamasiniko no tendreko. Ary dia ito tendritry masiny to lay hotsika hoe mampiato atsika kely kieritreritra manao hoe tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra, tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra, fa tena Andriamanitra nandahatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia tsy misy azara amin'Andriamanitra. Mampatsiaro atsika ny théorian'ny Albert Einstein, dia eto de Jeremia miteny hoe tsy misy azara mihitsy amin'Andriamanitra, tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Reafako ny tenin'Andriamanitra de rehefa miainy toriteny ianao, rehefa mamaky baiboly ianao, de zao aza adinoina fa mampahazo antoka anao ny fitiavan'Andriamanitra, mampahazo antoka anao ny famindram-pon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahatonga anao hanary ny tenanao, nahatonga anao anaty famoizam-po, nahatonga anao andositra n'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, fa mahatonga anao ahazo antoka ny fitiavan'Andriamanitra. Miteny aminao Andriamanitra, ary Andriamanitra rehefa miteny aminao de mahatonga anao afantatra ny tenanao ka hanatona an'Andriamanitra ahatsiaro hoe za tianao Andriamanitra, za kay dia nofidinao Andriamanitra, aiza Andriamanitra fitaovany eo ampelantananao. Fa efa ny tenin'Andriamanitra zany avako. Fa ny faharoa zay aseho ny tedin-tsotra masina to amin'ny Jeremia mpaminany ity, dia ny tenin'Andriamanitra dia teny zay manjary manova, teny manova, teny velona. Ndraindray ny kristianina mieritreritra manao hoe fa ahoana moa zany manoloana ny zavatra mitrango eo anivon'ny fiarahamonina, ahoana moa zany tohatra ny tsy mihetsika ny fiangonana, tohatra ny miandry fotsiny ny fiangonana, ahoana moa zany fangamo ny tenin'Andriamanitra tsy fangamo zany mpanompon'Andriamanitra tsy ny rahan'Andriamanitra anongotra, andava, anjera, androdana sy anorona sy amboly. Ndraindray te handeha aloha ny olona, ary io no ataontsika hoe fivilian-dalana na somary lesoka tamin'ny taonjato, tamin'ny taona valopolo tanoany
tam'ilay antsoina hoe théologie de la libération nyvoziny leo ataotsika hoe Leonardo Boff, Gustavo Guterres sy ny namany tany Amerique latine, tany Nicaragua, Brésil, Honduras, iny Amerique latine iny a, Cuba. Zay a nipotra ny antsoina théologie de la libération. Ny fomba fijeriny izy ty de ny hoe raha toka tena nyvozy ny teny hoe ny votoaty ny teny hoe ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga anao misokatra ny masonao, ary rehefa misokatra ny masonao de mahatonga anao mahatakajavatra, afaka manana saina manavaka. Tenin'Andriamanitra rehefa tsorina izy de zao mampisokatra ny maso, ary rehefa misokatra ny maso de manana saina mahay manavaka sy mamakafaka, ary eo ariran'izay dia mahatonga ny antsoina hoe agir na mahatonga ny antsoina hoe miatrika avy hatrany, tonga dia roso amin'ny asa. Tsy hoe diso akory zany, tsy hoe diso akory zany raha toka jerena amin'ny misaotra masina, fa raha jerena misaotra masina manontolo a tsy de zay loatra, tsy hoe tsy de zay ihany. Fa lay teny hoe manongitra, mandrava, mandrodana, mamboly eto de zao lay olona mpino ny fiangonana, lay tenin'Andriamanitra de miasa ao anatin'ny olona, ao anatin'ny mpino ka mahatonga an'ilay mpino handray fanapahan-kevitra, mahatonga an'ilay mpino handray fanapahan-kevitra ho fiasany ny tenin'Andriamanitra. Ary io zany a tsy misy hoe tsy hoe fanjana ny olona rehefa mandray le tenin'Andriamanitra, fa manana risy-po fotsiny zao lay olona. Le tenin'Andriamanitra zany teny velona, miasa ao anatin'ilay olona, miasa ao anatin'ny fiangonana, ka mahatonga azy irahiny le tenin'Andriamanitra, mahatonga azy ny fiovampon'ilay olona, ny fiovampon'ny fiangonana, ny fiovampon'ny tsirairay de zao manjary mahatonga ho azy fotsiny ilay asa, ilay le zany tsy voatery hoe tanjona akory, tsy le tanjona tsy hoe avy hatrany de hoe agira tsy zay, mety ho zay fa mety tsy ho zay koa. Ny tenin'Andriamanitra de zao manova, mamelona ka mahatonga antsika sahy miatrika zay zavatra tian'Andriamanitra hatrehany. Afaka malala hotsika manao hoe io tenin'Andriamanitra io a de teny velona, ary tenin'Andriamanitra mampahely antsika, tenin'Andriamanitra mandrava ny akanosana ty anatintsika, mandrava ny vato misakana ty anatintsika, tsy afahantsika manao zay tian'Andriamanitra tanterahana. Zay mahatonga ny Jeremia mpaminany eto ny tenen'ny tompo hoe aza manao anao hoe mbola zaza. Inona ny vato misakana lehibe tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany? Ny fahazazana, ny fahazazan'ny Jeremia mpaminany. Ary ny fahazazan'ny Jeremia dia every no vato misakana ka tsy ahafahany mandray na manatanteraka zay tian'Andriamanitra tanterahana. De ny tenin'Andriamanitra ny teny manao hoe aza manao ny hoe mbola zaza. Revako malala, ny tenin'Andriamanitra de manana fahefana mandrava ny vato misakana tsy ahafahantsika mandroso am'izay zavatra tian'Andriamanitra atao. Tsy itsika ny mandrava ny vato misakana, fa Andriamanitra ny mandrava ny vato misakana, zay voalohany indrindra atao anatintsika. Ny vato misakana voalohany indrindra de tsy eny ivelantsika akory, fa ny vato misakana voalohany indrindra de ny tenatsika sy ao anatintsika. Rehefa maniraka atsika Andriamanitra de zao mandrakariva ny hitatsika voalohany indrindra de ny zavatra ivelany tenatsika, fa tsy zay mihitsy amin'ny Jeremia mpaminany. Amin'ny Jeremia mpaminany de zao ny vato misakana voalohany indrindra de zao ny tenatsika sy ao anatintsika. Ary tsy Jeremia ny akory no azo ny fakapanahy io, miteny manao hoe za nge mbola kely, mbola tanora, fa i Mosesy koa de mbola niteny manao hoe ka za koa nge badalele, za koa nge tsy mahay miteny. Io tenatsika io mihitsy no matetika vato misakana amin'ny fandrosony na asa tian'Andriamanitra ataotsika. Tsy reo olona reo ihany, tsy Jeremia ihany, tsy Mosesy ihany, fa betsaka ao misaotra masina ny hoe lay tena mihitsy aloha, lay tenan'ny olona ny vato misakana voalohany indray de lay ao anaty mihitsy, lay tahotra, lay akanosana, lay fahazarana, lay fetran'lay fahalalana. Satria misy mieritreritra hoe afaka manapetra koa ny fahalalana hoe atretsy ihany, de mieritreritra manao hoe za nge tsy mahana fahalalana, atretsy ihany ny fahalalako, no zany dia tsy afaka mandeha mihoatra an'io
mety ho vato misakana atao oatra zany rehetra zany fa fahefan'ny tenin'andriamanitra de zao koa mandrava izany vato misakana rehetra zany eo amboniny zany vato misakana rehetra zany ny tenin'andriamanitra tsy voafetrany zany ny tenin'andriamanitra le tenin'andriamanitra zay tiano ampitaina le tenin'andriamanitra manova lay fahefan'andriamanitra ary io no azo lazaina hoe manamafy an'lay hoe tsy solasikiliptora ihany tsika zay tsy dikevitra fa izao sola grasiako tsika zany hoe ny fahasoavan'andriamanitra dia mahatonga tsika afaka mandeha mihoatra no zay everitsika ho vitatsika azy satria ny fahasoavan'andriamanitra lehibe noho ny taonan'i Jeremia, ny fahasoavan'andriamanitra lehibe noho ny fahaiza-mandahateny Mosesy, ny fahasoavan'andriamanitra lehibe noho ny fitavozavozan'i Jeremia ka dia afa nandrosy any Jeremia. Dia hotsika manao hoe fahefan'ny tenin'andriamanitra zany. Fa ny fahatelo zay hitatsika amin'ny ny fahefan'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra de zao la tenin'andriamanitra dia mandrava am'izay izay vato misakana eo anoloana koa. Rehefa rava ny tenin'andriamanitra noho ny am' Jesosy Kristy tompo satria Jesoa lay teny tonga nofo rehefa resitsika rehefa ndravan'ny fitiavan'andriamanitra ny fahasoavan'andriamanitra lay vato misakana ao anatitsika dia ravan'ny vato misakana ivelan'ny tenatsika io koa de manjary rava zay mahatonga le teny hoe andediko anao ary ambaranao aza matahotra ianao fa monjy ianao aho Jehova. Rehefa vato misakana faharoa de zao le zavatra ivelantsika am'izay ivelan'ny tenatsika am'izay hitatsika am'izay le mety ho alehiben'lay asa hitatsika ny mety ho mahakely atsika hitatsika lay alehiben'lay asa lay fahavalo eo anoloana eo lay zavatsarotra eo anoloana eo de manao hoe tsy vitako tsony io Andriamanitra ohatrany tsy vitako eo dia ny fahasoavan'andriamanitra sy ny baikon'andriamanitra ny finoantsika ny tenin'andriamanitra ny finoantsika ny herin'andriamanitra ny maharava ilay vato misakana eo hitatsika tantaran'ny Davidy zany Davidy sy Goliata hitatsika amin'ny amakivakin'ny zanak'Israely ny ranomasina mena zany lehibe noho ny vato misakana eo anoloan'ny olona ny baikon'andriamanitra ny tenin'andriamanitra rehefa iainana ny fahaveloman'ny tenin'andriamanitra de ranomasina aza misaraka manjalo azay ampitany zay natonga ny tompony tety tamin'ny Jesosy manao hoe tsy efa miteny aminao ve ahy inony ty mbola andrasanao eto amoron'ity rano ty lazao ny zanak'Israely mba handroso teny velona ny tenin'andriamanitra baiko ny tenin'andriamanitra finoana no andrasan'ny tenin'andriamanitra de miasa ny tenin'andriamanitra no zany lavako malala de hotsika manao hoe io tenin'andriamanitra io dia manova mandrava vato misakana isan-karazany ary ny farany de zao le tenin'andriamanitra de mahatonga ny olona saky mandray andraikitra saky mijoro am'izay zavatra tian'andriamanitra atao tsy zay tian'le olona atao fa zay tian'andriamanitra atao hoy ny fiteny manao hoe handidiko anao de zao no izy ataoko eo am-bavanao zany dia io tenin'andriamanitra io rehefa torinao io tenin'andriamanitra io rehefa ambaranao de zao hiasa ho velona io tenin'andriamanitra io ka izao hanova zavatra io hanovy io ka hongotana izay tokony hongotana enjera zay tokony ho azera ho arotana zay tokony ho arotana ary ambolena sy ahorona zay tokony ho ambolena sy ahorona fahefan'ny tenin'andriamanitra zany riavako enganehanao kristianina atsiary fa ao am' Jesoa no misy ny fahatanterahany tenin'andriamanitra Jesoa lay tenin'andriamanitra velona ny fananatsika an' Jesoa ao anaty de mahatonga atsika ho vavolombelony lay fahaveloman'ny tenin'andriamanitra ka manjary mamy eo am-bavatsika ny tenin'andriamanitra mamaky ny soratra masina isika de takatritsika zany noho ny fitarihy ny fanahy masina takatritsika zany noho ny famonjenana taon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana matokia aza ny tenin'andriamanitra mino ny tenin'andriamanitra torio ny tenin'andriamanitra akatoavy ny tenin'andriamanitra avelao hiasa ny tenin'andriamanitra
ivavakisika. Tompo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay nosoratana ka manjary azonay vakina amin'ny teninay malagasy ary takatray vokatry ny fitaria ny fanahinao masina. Ny teninao teny velona, ny teninao teny miasa, velona tahaka anao Andriamanitra ny teninao, ary ny zanakao malalanao de nataonao teny tonga nofo ka miara-monina aminay. Tompo de meteza ampahery anay ho tia ny teninao, ataovy miorina amin'ny teninao ny fiainanay isan'andro, ary ataovy mahazo antoka mahazanakao anay zahay noho zany fiasan'ny teninao Andriamanitra izany. Ataovy fantatray ny fetranay, nefa ataovy tsapanay fa tsy ny fetranay akory no mibaiko ny asa tianao atao fa ny fahasoavanao Andriamanitra. De ataovy resy lahatra izahay fa ny teninao de teny manavao ka maniraka anay ho vavolombelona, andresy ny vato misakana, hijoro ho vavolombelon'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Jereo ny tanindrazanay Tompo, ampahirezy io zahay ho vavolombelon'ny zany teninao zany eo amin'ny fiarahamonina. Jereo Tompo ny fiangonanao zay vavolombelon'ny teninao, vato lampiorenan'ny fahamarinana sy ny fitiavana ny fiangonanao. De ampahirezy ny isa-tokantrano Tompo ho tia ny teninao ary ampiatra izany ho tarihin'ny teninao manjakan'ny fitiavana. De mitoera amin'ny mandrakariva Jesoa ianao lay teny velona hiavaozana isan'andro. Amen.